Andriamanitra io. Halleluja, halleluja, halleluja. Ary amin'ny tanio ty dia mivavaka amin'Andriamanitra aho. Pahitina eto amin'ny toerany ty ane ny famangin'Andriamanitra. Ary ianao dia andray an'izany. Halleluja, halleluja. Zava-dehibe ny fanahy masina, satria ny fanahy masina no mamantatra ny zavatra rehetra. Halleluja, halleluja. Ao amin'ny 10:10 amin'ny Koritianina 2:2, fa isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, satria ny fanahy ny mamantatra ny zavatra rehetra. Eny na teny zavatalin'Andriamanitra aza. Fanahy no mamantatra ny zavatra rehetra. Halleluja, halleluja. Lalasana bavy, te afantatra ny zavatra rehetra ve ianao? Te afantatra ny zavatra rehetra ve isika? Iza no mba tena te afantatra ny zavatra rehetra? Mila ny fanahy masina io tsika. Izay omen'Andriamanitra sy fanomezana ho an'ny makato azy. Fa rehefa mirotsaka ao aminao io, dia nanomboka hisy fahalalana tsara ao aminao, ary ho fantatra ao izay isany atao hoe zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra izany. Satria mampahafantatra ny olona ny zavatra rehetra ny fanahy masina. Zava-dehibe io fanomezan'Andriamanitra io, satria mahatonga fitiavana ao am-pontsika. Izany fanahy masina izany. Halleluja. Ka noho izany ilainao zany. Amen na lalasana bavy. Noho izany dia ilainao zany. Ary na iza koa asa izay mitory aminao dia mila azy, satria mba te hanana fitiavanao, mba te hanana fitiavana raha lasana bavy. Ka tsy haiko ianao fitiavana ho any hafa raha tsy ao amiko fanahy masina io, satria ilay fanahy izay nomena izany no mamokatra fitiavana ato amiko, mba hanehoaka azy ho any hafa. Andriamanitra ao za te hanam-pitiavana. Tsy takatry ny saiko ny zavatra tena ato amin'ny eritreritro, izay mba tena tiako atao an'Andriamanitra. Saingy misy zavatra indraindray tohatra ny hoe tsy vitany amin'ny alalan'ny fisainany eritreritro fotsiny, kanefa maniry aho mba te hanatanteraka azy. Raha lasana bavy, engany eto toriteny ity, mba tena hiatra ao amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ka ho anareo izy tonga eto mba andray tsara ny fanomezan'Andriamanitra ity. Halleluja, halleluja. Mba te hanana fitiavanao. Fitiavako ny asan'Andriamanitra, fitiavako an'Andriamanitra. Mba te hanana fitiavanao, mba tiavako anareo mpino. Halleluja, halleluja, halleluja. Fona amin'Andriamanitra raha lasana bavy, fa indraindray tsy ampy ny fitiavako anareo. Ary aza miteny hoe satria pasteur ohatrany tsy te tia, fa izao no izy engany ety afatra ty, mba nomezan'Andriamanitra ny hery ny fanahy masina, mba hirotsaka amiko izany. Ary rehefa fino aho dia hiseho aminareo miharihary ny fitiavako anareo, satria fitiavana avy amin'ny fanahy masina. Halleluja, halleluja, halleluja. Ho anareo izay somary tsy ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra fa somary reraka, ho anao izay tsy tena ao anatin'ny fitiavana mpanompon'Andriamanitra fa somary reraka, ho anao izay somary tsy ao anatin'ny fitiavana ny raha lasina anabavy, satria somary misy ny faharerahana amin'ny androany ity raha lasana bavy, satria nomen'Andriamanitra ty afatra ity mba hampahery azy sy hampahery anao. Ary engany ny fanahy masina izay fanomezan'Andriamanitra tsara indrindra, izay rotsaka aminao amin'ny anio ty, ary aminana ao amin'ny androany ity. Ary hitsanganao rehefa miala eto dia ampiseho ny vokatry ny fanahy aho, ary ho asehoko miharihary amin'ilay fanomezana omen'Andriamanitra ahy ny fitiavako an'ity fiangonana ity.
Andriamanitro mamindrafo amiko raha tsy ampy ny fitiavako an'ity fiangonana ity, raha tsy ampy ny fitiavako anao mamindrafo. Fa izao mba te aneo le fitiavanao, fa zay nga indrisy Andriamanitra indraindray tao an-tany lavitra amin'ny fisainako zany, kanefa kosa Tompo eto ankehitriny de mivavaka aho mba te aneo fitiavanao, mba te hanana fitiavana. Ahoana no ahifako zany? Raha io na de tsy mendrika zany idina ny fanahy masinao, satria olombelona ihany aho, miangavy aho ray masina, aoka le fanomesanao mba ho amiko, mba anehoako ny tena ho apoko amin'reto rahalahy anabavy sy ty fiangonana. Misy zavatra tapoko ato rahalahy anabavy, tsy hainao fatarina mihitsy, saingy zao raha midina atao amiko ny fanahy masina amin'ny tany ity de manomboka ho fantatra ao zany. Halleluja, halleluja. Zao de mino ao fa ny ao amponareo tsirairay avy de misy zavatra zay mipitraka ao, zay mitsiry ao ampontsika, saingy ahona mo no atanteraka izany, fa misy hery lehibe zay fokariny io fanahy masina io. Ary io hitanareo tsara amin'ny ty androany ity, fa rehefa mirotsaka aminao io fanahy masina io de anio ihany de isy fitiavana mipoipoika. Halleluja, halleluja. Afantatra n'Andriamanitra ianao. Halleluja. Za taloha maizina tamin'ny fiainako ny fahalalako an'Andriamanitra, lavitra fisaina ny fieritreretako izany Andriamanitra. Tsy tiako izany hoe Andriamanitra, tsy tiako izany hoe manompo an'Andriamanitra. Fa tao anatin'ny fotoana anankiray izay nampidina an'Andriamanitra ny herin'ny fanahy masina tao amiko, rehefa nirotsaka tao amiko ny fanahy masina de nanomboka teo aho, de nanomboka teo aho rahalahy anabavy, de nanomboka nahatsapa ilay fitiavana mipoipoitra ao amiko, fitiavako an'Andriamanitra, fitiavana tsy toaina tsy atosika, le fitiavako an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. O iraka tamin'ny taona 7 de natsaon'ny président Ratafy anako Brody io izy, Pasteur Florent izy, irako amakilay anokatra fiangonana ao Ambatomaiky be nareo. Tsy misy mety mandeha zay irako mamakilay an'io, fa mandeha ihany anareo manokatra ny fiangonana io, fa io ny distrika tsy misy Jesosy mamonjy manerana ny Madagasikara tamin'ny 7 zany. De mandana osy jereny karta Madagasikara, fa tsy hay tsy mazava amiko momba an'izy io, de mandana ny tany io daholo hoe manahoana le tanàna, aizany tomobile miditra any, de efa avy eo amin'ny verena tanaty birao ianao. De rehefa nanomboka nanontany mombamomba an'io tanàna io, de hita tamin'izany fotoana izany fa sarotra le toerana, sady na ny tomobile mandeha any aza tsy misy, fa reny camion feno entana reny ny fatarany olona zay mandeha amin'izany tany zany. De rehefa naheno tantara sy ny vaovao aho, de niseto aho sady nisy ranomasony tomany, Tompo andeo any amin'ny tany zay mbola tsy naleny zay rasako aho, tsisy na de fianakaviako anankiray any amin'izany tany zany. Raha sanatria zany ihany marary ihany ny vady aman-janako, izany mba hanampy aho, tsisy mpino na de ray azany amin'izany toerana zany, de nirotsaka ny ranomasony tomany. Izany mba hamangy any amin'izany tany zany, tany tsy hitan'izay razam-behako. De nivavaka hoe Jesosy ao, misy zavatra anankiray zay tena mibana ao anatin'ny fanahiko sy ny foko, fa izao no izy Tompo mihoery aho, mihoery aho
Ary finoany ary ny fanahy masina ao aho. Fa raha mirotsaka amiko ny fanahy masina, Tompo, dia mino aho fa io nanomboka hitarika amin'ny lalana tokony aleko ary ananako fitiavana. Fa matoa ianao Tompo mandefa. Misy fanahin'olona very mila famonjena eo amin'ny tanàna io. Dia nisy fotoana fadianina 10 andro tao Korondrano aho. Mafy tamiko tamin'izay fotoana izay dia hanokatra ny fiangonana ao Ambatamaitbe io, faritra Melaky. Tena vavaka 10 andro ny fadianina. Tompo, ahoana ny fitondranao? Ny zanako tamin'izany ty Estela ty vao teraka 3 volana. Trona kely vao afapana, vao teraka mbola tsy afapana. Andeha amin'izany toeran'izany. Tsy misy na dia mpino anankiray, na trano ivatanana, na inona, fa dia mandeha fotsiny andehanao ny asan'ny Tompo, anokatra fiangonana favoiraka. Dia rehefa vita fifadikanina 10 andro io, dia nanatona ny président Ratafia, zao no izy hoa tapa-kevitra andeha, fa misy fitarihan'Andriamanitra. Halleluja! Dia amboary aroso ny devy amin'ny frenao. Dia miko anao frenareo dia mandiana. Raha ho tantaraiko anao zany tantarany zorona tamin'izany asa zany, eo amin'ny adiny 2 vita ny tantarany. Fa tsy mbola fotoana hitantarako azy. Fa za fotsiny zany natsapa hoe mafy tamiko mihitsy le ora anankiray nanendrena hoe io ny tsy mbola nisy Jesosy mamonjy manerana ny Madagasikara, io distrika io. Ina ary ny antony? Manina tsy mety mandeha le pasteur. Ary tamin'izay ny tena nampitomany ady ity. Pasteur namana mihitsy nanantona rehefa reny hoe andeha voahiraka dia hoy izy, pasteur, nareo andeha nokatra fiangonana ny Amakilaina amin'ny distrika Ambatamaitbe eno pasteur, adalo angeno pasteur firiny, pasteur firiny, pasteur nefitsika emo, nefa vonoany dalo tany, maty anareo. Zay sa maty ny folo lamba mena izy mandana. Dia ho zaho za zany hoe folo lamba mena ve no aleko any? Sanatria mivava. Zao no izy. Manesitra ny fanan'Andriamanitra. Manesitra ny fanan'Andriamanitra. Satria lay fitiavana n'ilay fanahy very. Dia anisany anankiray izay mipoipoitra tao amiko. Satria io fanahy io, rehefa ninitina tamiko, dia nampahery aho hoe pasteur mandana fahombanao ary ianao tsy ho faty. Fa aneo zava-dehibe aho eo amin'ny fotoana tsy andehananao. Ary ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra iseo any amin'izay rehetra alehanao. Tena hery aho satria nipitsika tamiko ny fanahy masina. Tena nampy aho. Ary nameno aho taompoko mihitsy ny fitiavana le fanahy very. Dia ny ainga menakavy. Lavitra ny tantara reo tantarako anao. Fa tiako lazaina dia fitiavana fokarin'ny fanahy masina. Halleluja. 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 Ao amin'ny Romanina 5:5 dia milaza eny andiny soratra masina. Ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra, satria ny fitiavan'Andriamanitra no natosaka ao am-pontsika tamin'ny alalan'ny fanahy masina izay nomena antsika. Halleluja. 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 Satria ny fitiavan'Andriamanitra natosaka tao am-pontsika noho ny amin'ny alalan'ny fanahy izay nomena antsika. Vokatry ny fanahy dia fitiavana. Halleluja. Halleluja. Raha lasana vavy eo amin'ny tompo, zava-dehibe ny ananantsika ny fanahy masina.